Aza mamaly ratsy ny ratsy. Misy fotoana misy olona manaratsy ianao a, loton'olona ny anaranao a, ny voninahitra ao a, ny mahazonao, io mihezana ianao. Dia izao zavatra teneniko anao, avelao izy ome. Fa hitantsika hoe iza ny me farany. Aiza mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana. Miome izy androany, iomehezana ianao. Aiza dino, niza eo anoloanao. Fa fadio ny mamaly ny ratsy ny ratsy. Indraindray ny zavatra voalohany tonga ao anatintsika vao misy olona manisy ratsy antsika, amin'ny teny ratsy antsika, manambaly an'iny olona iny, fa avelao Andriamanitra maly. Hoy ny Baiboly atao amin'ny Romanina toko 12:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aiza mamaly ratsy ny ratsy na amin'iza na amin'iza, miomany anao izay mamendrika eo mason'olona rehetra. Mbola toy izany ihany atao amin'ny Romanina toko 12:7 hoe ry malala aiza mamaly ny ratsy omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe ainy fahamaliana, izao no amaly ho Jehovah. Courage fotsiny ianao. Rehefa mamaly ianao an'izay olona nanisy ratsy ianao dia hoy izy Andriamanitra ay efa namaly ianao izany dia efa vitany a. Fa hoy ny ten'Andriamanitra aiza mamaly ny ratsy hozy izy, omeo lalana ny fahatezerana. Voasoratra ao amin'ny Baiboly mihitsy izany hoe any fahamaliana. Amin'ny fotoana misy olona manaratsiratsy ianao, manambanimbany ianao, imehezan'olona ianao, aiza mamaly na dia kely akory ary, fa avelao Andriamanitra hiady anao. Andriamanitra hiady anareo fa ianareo kosa sangina. Noho izany aiza mamaly ratsy ny ratsy fa avelao Andriamanitra maly. Tsy mila miteny akory. Dia misaotra an'Andriamanitra sika raha nafinaritra anao ny vidéo dia iza misalasala milay sy mipartager. Dia raha mbola tsy abonné ny pejy ianao dia manasa anao hisabonina ny pejy. Dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny minute izao indray. Veloma tompoko.